faneriavana ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy la ivavolombelona marina la matoa amin'ny maty la inketriny sy taloha ary ho avy. Ity no andro mamarana ny taona 420 ka dia miarahaba antsika koa tonga soa amin'izao 1 Desambra 420 izao. Iombona amin'ny fanompom-pivavahana isika ny salamo 770 andininy voalohany hatramin'ny 5 vakitsika ho fiderana ny tompo mitsangana ary idera sy anome voninahitra n'Andriamanitra isika. Hoy ny mpanao salamo: Jehova no mpanjaka, mitafy voninahitra izy, Jehova mitafy, eny misikina hery izy, ary zao rehetra zao nampitoerina ka tsy hihetsika. Ny seza fiandriananao nampitoerina hatramin'ny fahagola, hatrizay hatrizay ianao. Manandram-peo ny rika Jehova o, eny manandram-peo ny rika, mampirondroana ny feony ny rika, mihoatra noho ny rano sady be no mahery, eny mihoatra noho ny ranomasina lehibe, ny voninahitra Jehova any amin'ny avo. Ny teny vavolombelona dia marina indrindra, fa masinana no mendrika ny tranonao, mandritra ny andro maro Jehova o. Amen. Ivavaka isika. Ianao tokoa no mpanjakanay ry Tompo Andriamanitray. Anao ny voninahitra sy ny ady ary ny laza. Misaotra fa tsapanay ny herinao miasa eto amin'izao tontolo izao, na dia eto matanjaka sy miantsy anay isan'andro aza ny fahavalonao. Indro ianao niaro anay, ny tantana anay tamin'ny tanan-kavana ny fahamarinanao, naneo ny fandraisenao, ka nahatonga anay amin'izao talata 1 Desambra 420 izao. Misaotra fa ampitoerinao hatramin'izay ny seza fiandriananao, ary tsisy afaka nanozongozona izany, na dia betsaka aza ny kasa hanongana anao teo amin'ny fanjakanao. Tompo, mahatra mandrakizay ny fahefanao, ary tsy miova, tsy levina mandrakizay ny teninao. Misaotra ny amin'ity fotoana ity, ahafanay miara mivavaketo, ka mangataka ny famindrampo sy ny famelan-keloka avy aminao, ny amin'ny ota sasa vitanay nandritra ny taona teo amin'ny fiainanay rehetra, any amin'izay tsy tsaronay velively nefa nahameloko anay eo anatrianao, nampalahelo ny fanahy masina. Indrindra mangatam-pamelana koa izahay, ny amin'izay fihetsika nataonay na tsy tandrinay, na nohitohina ny fifandraisanay tamin'ny mpiarabelona taminay. Enganery Tompo, ny rany Jesosy Kristy latsaka teo amin'ny hazo fijaliana, hanarina indray ny fiainanay, hamerina anay ho zanakao Andriamanitra. Manatrea araka ny teninao izao fivoriana izao, ary tario amin'ny fanahy masina izahay, handre ny vivaky ny soratra masina araka ny sitraponao, dia handray ny afatra avy amin'izany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Hebreo 1:5 hatramin'ny farany. Hebreo 1:5. Manomboka amin'ny 5, vakina amin'ny anaran'ny Tompo izany. Fa anjely iza no mba nilazany hoe zanako ianao, izaho niteraka anao androany, ary koa izaho ho rainy, ary izy ho zanako. Ary mitondra ny lamatoa ho amin'izay fiainana izaho indray, dia hoy izy, ary aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra iankohaka eo anoloany. Ary ny anjely dia ilazany hoe, izy manao ny anjely ho rivotra, ary ny mpanompony ho lelafo. Fa ny zanaka kosa dia nilazany hoe, ny seza fiandriananao Andriamanitra dia mandrakizay doria, ary ny te-hipahitsiana no teny mpanjakanao. Tianao ny fahamarinana, fahalanao ny eloka, ko Andriamanitra dia Andriamanitrao, efa nanosidiloilo fifaliananao, mihoatra no ny namanao. Ary izao koa, ianao Jehova o tany aloha, no nanorenanao ny tany, ary asan'ny tananao ny lanitra. Ireo dia ho levina fa ianao no maharitra,
ary izy rehetra no rovotra toy ny fitafiana ary toy ny lamba no amalonanao azy dia toy ny fitafiana ka hovany izy fa ianao no tsy miova ary ny taonanao no tsy ho tapitra fa anjely iza no mba nilazany hoe mipetraha eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao tsy fanahy manompo va izy rehetra ny rahana anao fanompoana ho an'izay andova famonjena. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Arak'izay novakiana tamintsika teo ry havana dia miverina malonantsika indray ny epistily voalahatra tao amin'ny perikopa ny alahady lasa teo Hebreo toko voalohany andiny 5 hatramin'ny 4:12. Rehefa mamaky ny epistily nisoratana ho an'ny Hebreo isika dia mahita fa hatrany amin'ny toko 10 andry dia fampitahana avokoa no mandrakotra izany boky izany. Fampitahana ny Jesosy Kristy sy ny anjely no manompoka eto amin'ny toko voalohany dia mitroy hatrany amin'ny fampitahana ny fomba mpivavahana jiosy sy ny tamin'ny andro ny Kristy. Zany ny any amin'ny toko 9, 10 ary ny 10. Mazana amin'ny faran'ny taona tahaka izao dia taomina ho amin'ny fandinian-tena na ny tomba nezaky ny lasa isika kristianina, isika fiangonana eny any amin'ny orinasa sy ny toerana samihafa fianakaviana sy ankonana nde mba atao tomba nezaka ny taona tapitra nde mba tsy ahivina izay nahafaly ary ho tsarovana izay nampalahelo. Zany mandrakariva no heverintsika fa ity Hebreo toko voalohany ity dia anairana antsika ny amin'ny hoe aty amin'ny faran'ny taona anontaniana ianao hoe fantatrao ve iza marina i Jesosy Kristy. Iza marina i Jesosy Kristy lay fiantohana sy fiafarana, lay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ilay tsy miova ary ny taonany tsy ho tapitra. Jesosy Kristy eto amin'izao anjara mofinainantsika izao dia azo tondrona amin'ny teboka anankefatra. Teboka efatra ilazana amintsika fa Jesosy Kristy dia ilay zanak'Andriamanitra tokana. Ny faharoa, Jesosy Kristy dia ilay mpanjaka fahamarinana. Ny fahatelo, Jesosy Kristy ilay mpamorona sady mandrakizay. Ary ny fahaefatra, Jesosy Kristy ilay mpanjaka mandresy. Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra tokana. Ny toko voalohany andiny 5 sy ny 9. Anjely iza nolazany hoe zanako ianao, zaho miteraka anao androany. Nitondra ny lamatoa eto amin'ny ary raha nitondra ny lamatoa ho amin'izao fiainan'izao indray dia hoy izy aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra hiankoka eo anoloany. Lay matoa an'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra tokana. Sika moa dia zanak'Andriamanitra amin'ny alalan'ilay zanan'ilay tokana, zanaka natsangana. Zany ry havana Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra tokana ary ny anjely hampitahina amin'izany Jesosy zany dia miankohaka eo anatrehany Jesosy Kristy. Fanekemponotsika no hoe mino an Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika aho, torotoroana tamin'ny fanahy masina hatrany amin'ny hoe nitsanganany tamin'ny maty, niakarany ho any an-danitra, mbola hiveriny izy. Fantatsika amin'izany fanambarany ny soratra masina izany Jesosy ary tonontsika mandrakariva ao amin'ny fanompo-pivavahana ny fanekena fa Jesosy Kristy dia zanak'Andriamanitra lay tokana. Ny akon'izany eo amin'ny fiainantsika dia ny hoe fenoy fanajana ilay zoko lamatoa antsika ny fiainantsika. Fenoy fanajana any Jesosy Kristy ny fiainantsika
asandrato izy asandrato eo amin'ny fiainatsika lay Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra tokana lay matoan'Andriamanitra zoky fanaja ny faharoa Jesosy Kristy mpanjaka ny fahamarinana eo amin'ny andiny ny fahafito sy ny fahasivy ambaran'ny soratra masina fa ny anjely dia irakiraky Jesosy Kristy toy ny rivotra sy ny lelafo hilaza hafatra tena ambany fifehezan'ilay lahy matoan'Andriamanitra izy ny anjely Jesosy Kristy dia mpanjaka ny fahamarinana lazaina eto ao ny teniny fa ho indrindra koa ny fahamarinana moraly ny ara-pitondratena sy ny fampanjakana ny fahamarinana eny amin'ny fiarahamonina rehetreny impiry ny vadika zay ny taona teo amin'ny fiainanao ary repoblika firy no ny fandimby nandritra ny ainanao niova ny mpitondra fanjakana ny mpitondra ny repoblika fa teo ihany ny verina hoy ny sasany ny olona fotsiny miova fa Jesosy Kristy ilay mpanjaka ny fahamarinana no tena filamatra amin'izany fitondram-panjakana izany ary izany no tokony ho reharehantsika manompo an'i Jesosy Kristy manompo ilay mpanjaka ny fahamarinana isika Jesosy Kristy mpanjaka ny fahamarinana fidio izy aty ampamaranana izao taona 420 izao fidio Jesosy ilay mpanjaka ny fahamarinana ny fahatelo riavana Jesosy Kristy dia mpamorona sy mandrakizay lay alfa sy omega lay fiandohana sy fiafarana Jesosy Kristy mpamorona sy mandrakizay ny andiny ny 10 hatramin'ny 12 ny teniny tsy ho levina izy tsy miova ary tsy mivalona tahaka ny fitafiana izy rehefa miova ny toetrandro tonga ny ririnina dia valona daholo ny akanjo maivamaivana rehetra alefa indray aloha ny mavezabesatra rehefa mova ny toetrandro tonga ny fahavaratra avoaka indray ny elo dia entina ny akanjo arorana miovaova tahaka izany fa ny tompo dia ambaran'ny soratra masina fa ilay fiandohana sy fiafarana sady mpamorona izy eo amin'ny andiny 10 hatramin'ny 12 no mandrakizay Jesosy Kristy ho ny sasany delilozany toetrandro lasa miilana any amin'ny fivavahana tsy izy zay tratran'izany fampiroroana fampianaran-diso zany Jesosy Kristy dia toy ny fanafody lany daty apetrao any amin'izay na ario any amin'izay zava-baovao zao no mipotra riavana malala tsy nivaliny zany mba tsy ho tratry ny fandriky ny fampianaran-diso isika mba tsy ho tratry ny fivoizana ireo foto-kevitra samihafa mandany Kristy isika amin'izao vanim-potoana iarahantsika miaina izao atomboy indray ety ampamaranana ny taona atomboy indray miaraka amin'ny Kristy ilay mpamorona sy mandrakizay ny fiainanao atomboy indray miaraka amin'ny Kristy ilay mpamorona sy mandrakizay ny fiainanao tsy miandry voady rapitsy taom-baovao zany fa anio mifarana ny taona fa ianao afaka manompoka indrindra ny fiainanao mandrakizay ao amin'ny Jesosy Kristy ny farandriavana eo amin'ny andiny ny 17 sy 18 dia azo ilazana fa Jesosy Kristy dia mpanjaka mandresy Jesosy Kristy dia mpanjaka mandresy ho ny soratra masina anjely iza no mba ilazany hoe mipetraha eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao mpanjaka mandresy i Jesosy Kristy efa niainanao ve zany nandavataona hoe niaraka tamin'ilay tompo ny fandreseny ianao manafatra
ho an'ny olona mandova famonjena amin'ny alalan'ny anjery hoy ny 740 izany Kristy izany zany Kristy tompony fandresena izany betsaka ny tsy miaina na betsaka ny mandre fa tsy manaiky an'izany hoe Jisoa mpanjaka mandresy nomen'Andriamanitra azy ny fahefana ety an-tany sy any an-danitra tompony fandresena i Jesosy Kristy vonina venao mbola hiditra amin'ny taona 520 miaraka amin'ilay mpanjaka mpandresy ety ampamaranana ry havana tsy nampandiny tena antsika ny afatra tamin'izao mofinaina izao fa mampandinika antsika kosa ny amin'ny fahafantarantsika ny Jesosy Kristy tena fantatrao ve i Jesosy Kristy sy ny momba azy ny mahazanak'Andriamanitra azy ny mpanjaka ny fahamarinana azy ny mahafiandohana sy fiafarana azy ny mahatompo ny fandresena azy ary vonina ve ianao handray azo mpanjaka atokana eo amin'ny fiainanao hatoky ny fitondrany indray amin'izay taona mbola hifandimby sitra ny hahavelomanao mandiana ry havana manana ny Kristy ilay tsy miova manana ny Kristy ilay marina manana ny Kristy ilay zoky lamatoa isika mandiana hiditra amin'ny fandresena ao amin'ny taona 520 amen ivavaka isika misaotra tompony amin'ny teninao zay mampandinika anay ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao lahy tokana zokinay mpanjaka ny fahamarinana ary fiandohana sy fiafarana eny miazona ny fandresena eo an-tanany faly izahay raha anjakany eo amin'ny fiainanay faly izahay mandray azo mpanjaka aty amin'izao andro mamarana ny taona 420 izao ary faly kosikinanao fahavononana hiditra indray raha sitrakao ho amin'ny taona 520 dia misaotra indrindra ny amin'ny teninao ndreto izahay mametraka eo am-pelantananao ny fandaharam-potoananay amin'ity tontolo andro ity ianao tompo hanitsy ny lalanay araka ny sitraponao mba handihananay amin'ny fahamasinana ka anatanteranay ny fandaharam-potoananay araka izany sitraky ny fonao sy araka ny fahamasinanao aminao izany dia azavelanao tafandrimandry izahay fa fo azy eo ambany tanam-pahasoavanao handray indray ampifaliana ny taona 520 apetraka eo am-pelantananao ny ankonanay izay akaiky anay indrindra ao atokantrano ny lavitra anay mety any amin'ny faritana ny ampitan-dranomasina tononay ao aminao izy ireny mba hatsiaro akaikinao Jesosy Kristy lay zoky feno fahamarinana ary mandrakizay sy tompony fandresena ireo ny firenenay Andriamanitro mivavaka ho an'ny mpitandro filaminana izahay izay etsehana indrindra amin'izao vanim-potoanany asaramanitra izao mivavaka ho an'ny vady aman-janaka izy ireny mivavaka ho an'ny tompona andraikitra misehatra eo amin'ny fitsaboana mpiandry raharaha indrindra mivavaka ho an'ireo manana asa manokana tsy azo ialana amin'ny aliny 1 Desambra tompo ho azavao ny fon'izy ireny ataovy mamirapiratra amin'izay ataony ny voninahitra dia mivavaka ho an'ny fiangonanao izahay maro ny fiangonana misokatra amin'ny aliny 1 Desambra handray ny taona vaovao feno fifaliana ny vahoakanao Andriamanitra ary arovy amin'izay rehetra tsy araka ny sitraponao mivavaka ho an'ireo manana fandaharam-potoana tena mifanohitra amin'ny sitraponao izahay ry tompo mba hiasa ao anatin'izy ireny ny fanahy masina hitaona azy hifanatrika aminao hanaiko tarianao zao fotoana farany amin'ny taona izao dia mety mampisy fihetsem-po mitarika ny olona ho amin'ny famoizam-po tompo Andriamanitro arovy indrindra ny zanaka ao Andriamanitra mba tsy ho lasa amin'izany fiheverany tsy izy izany dia akambanay nivavakay amin'ny nampianarin' Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao
atao ane nisy sitraponao ety an-tany ho takin'iny an-danitra meo anay an'io izay nasahaza ao anay ary mamelany eloka hitaky namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raiso amin'ny finoana nitsodrano atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Hitahy ianareo any ny Tompo ka hiaro anareo. Hampamirapiratra ny tavany aminareo ny Tompo ka hamindra fo aminareo. Hanandratra ny tavany aminareo ny Tompo hanome anareo fiadanana. Andriamanitra tanteraka izay rehetra tokony ho anareo araky ny ariany amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Raha mpitsiriavana ny fotoanantsika dia hanomboka amin'ny 7 ora maraina, ny alakamisy dia iarahana amin'ny sampanasa AFF amin'ny 9 ora sasany indray, ary ny zoma dia miverina toy izao isika. Tsy hanomboka ny fandarana mahazatra antsika isan-kerinandro amin'ny fiarahamandinika soratra masina raha tsy amin'ny volana febroary.